tanora malagasy iray mba hifampizara aminao ampitiavana sy ampanetrehtena. Mamelahy ianao raha sitraka ao mba hisolo tenany maro satria misy ny zavatra tsy tana. Ao am-ponao ve fa ilay gasikara no menjanahary antsika dia nohariana ho soa ka nafono antsika satria tiany sika taranany? Ka hoy aho hoe mba toraka izany koa satria raha misy porofom-pitiavana atolotra ny taranaka dia ny tontolo iainana izay avela olovaina. Satria ane mandalo dia miserana ihany ny olombelona fa ny tontolo ny iainana no avela no lovan'ny taranana. Noho izany akoatra ny hoe fitsonjovantsika ny tenantsika amin'ny andro ankehitriny, sainy koa ny taranaka ho avy satria raha mahatsiaro ianao miaina ao anaty tontolo ratsy ankehitriny dia mba hevery hoe ho ampahafirin'izay kay no iainan'ny taranaka atsoatsy. Noho izany amiko tontolo iainana mira hain'ny taranaka malagasy. Ka tontolo iainana manao ahoana? Tontolo iainana mandroso miamivoatra sa tontolo iainana mandroso miasimba? Raha hanananao ny valin'izany fanontaniana izany dia ataoko angamba fa hanananao koa ny valin'ny fanontaniana hoe fiainana manao ahoana no iainan'ny taranaka atsoatsy? Koa aminao ve tsy lahara-pahamehana loatra ny fikolonan'ny tontolo iainana? Eny, ary izany ny mahazava-dehibe sy tena mampanandanja n'ilay hoe fampandrosoana maharitra. Ka andeha raha sitraka ao vataniko ny resaka. Tsapa ho tena tsara sy tena masoa ireo vina izay efa nipetraka, saingy angamba hoy aho ny fanatotosana ny mbola andalana. Eny, tsy ho dia tsy hita koa nefa ny fisian'ny aretina izay netraketraka, izay marary ny toeran'ny aina nanaovana tanaka visy havanana. Ankehitriny kosa nefa tonga angamba ny fotoana hitsonjovana ny lavitra, hanomezana toerana etoana ilay fampandrosoana maharitra. Ho tombontsy ho aniza, ho tombontsy ho ahoana? Tsy ho aniza, tsy ahoana, fa ho anao, ho ahy, ho antsika ilay Madagasikara. Ka izao ny zavatra mampitebiteby sy mampiorooro dia ny fisian'ny afo. Afo tsy mba mamelona fa ilay afo mpandringana misoko miadana kanefa mahery. Mahery, mandoro tanety, mandoro ala, mandoro tanindrazana. Mety hoe ireo no azo lazaina nefa mbola bera ho tanisaina. Raha ireo anefa no ringana dia ho karakaina dia indray moa no antenaina satria homay ao ny tontolo iainana, fa homay ao koa ny hoavy izay antenaina, homay ao koa ny fiainan'ny taranaka, homay ao koa ny harem-pirenena, homay ao ny aina. Ka izao re, toany mafy ilay nomena toerana hiady amin'ny afo satria tsy ady ho azy samy rery izany no izy ady amanaina. Ho tombontsy ho aniza, ho tombontsy ho ahoana? Tsy ho aniza, tsy ahoana, fa ho anao, ho ahy, ho antsika ilay Madagasikara. Etsy ankilany koa nefa, fomba ahoana moa no hiparitahan'ny antso avy toy izany? Fomba ahoana moa no hahatongavan'izany eo am-potsofin'ireo vahoaka raha misy loza mitatao eo aminy? Ilaina ny firaisan-kina. Firaisan-kina mila fanentanana, fanentanana mila fanohanana, ary fanohanana mila fahefana. Etoana ary dia mitodika manokana aminareo maso mandidy manam-pahefana, ianao Andriamatoa Filohandry Rajoelina Ray aman-dReny-pirenena, ianao Andriamatoa Praiminisitra Ntsay Christian, ianareo tompona andraikitra ao anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, tarihin'Andriamatoa Richard James Randriamandrato. Toy ny zanaka mitaraina amin'Ray aman-dreny, ny fanohanana avy aminareo no zaro-tsodrano ahavanina izay nokasaina, ampahomby izay novolena ka omeo famatsiana ara-bola, ara-pitaovana hiadiana amin'ny afo, mba afa-tsy ho fitaovam-pitaterana hoenti-manentana, hoenti-manavitra, mba aza atao diso anjara fa mba atao vola ara-pahamehana mihitsy azy izany ataka izany ao anatin'ny vina fisandratan'ny Madagasikara. Ka miandrandra tanteraka izahay zanaka malagasy miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra fa amin'ny alalanareo Ray aman-dreny amin'ny taonko avy io dia hisitraka ireo fanampiana, hisitraka ireo fanohanan'ireo isika. Ainsi, le ministère de l'Environnement et du Développement durable
avec tous les Malagasy, admirent une augmentation des ressources pour l'année 2022. Pour lutter contre ces feux, pour se promouvoir des moyens de locomotion, pour faire les verbalisations et le transport des produits saisis. Mais aussi pour contribuer à l'achèvement de l'IEM dans un cadre de décentralisation effective des moyens au niveau des services techniques décentralisés. Izany no kasaina, izany no irina, izany no tanteraka dia mba ho tanteraka tokoa ilay hoe ho tany sambatry Madagasikara. Satria ho anao, ho anahy, ho antsika ilay Madagasikara. Ho anao, ho anahy, ho antsika ilay Madagasikara. Ho anao, ho anahy, ho antsika ilay Madagasikara.